tompoko lasy tompoko vavy tonga eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matevenetsika amin'izao takariva izao koa manatitra ny arahaba ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaon'ny politika avy hatrany mivory mandritra ny roa andro any Mantasoa ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta nanomboka androany ny firaisankina ny gouvernemanta no anisan'ny voaresaka amin'izany tany antoerana ihany koa androany filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nanokatra ity fivoriana ity velo Gislay no mitatitra izay vaovao izay. Ny firaisankina ny gouvernement tanao nisan'ny voaresaka tany Mantasoa androany nandritry ny andro voalohany tamin'ilay team building izay ataon'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement raha ny nambaran'ny premier ministre lehibe ny gouvernement dia tokony hitohy fijery ny mpikambana rehetra mba hanatrarana ny vina napetraky ny filoham-pirenena ny fiara-miasa sy ny firaisankina ary ny fitoviam-pijery ihany izy no ahafahana manatanteraka ny fampandrosoana. Ny resaka firaisankina zany cohésion gouvernementale zavatra ilaina ary na indraindra ny filoham-pirenena teo zany hoe ny firaisankina ny gouvernement zany dia tokony rahina ary tokony hitany vahoaka fa mirahina tsisy ministre miady zany na premier ministre miady amin'ny ministre zany fa tokony rahina eo amin'ny fanatanterahana ny fanamby anankiray satria araka ny nanambaran'ny filoham-pirenena teo tanjona anankiray ihany no tadiavina ary fomba fijery anankiray ny tokony hoentin'ny membre gouvernement tsirairay manatanteraka an'izay fanamby zay ary fomba fiteny anankiray koa zany tokony atao satria tanjona anankiray ka ao anatin'izay ataoko hoe fanamafisan'olona firaisankina zay zany zay nisan'ny zavatra goavana zany mampiavaka ny tia teny building ty zany amin'ny conseil des ministres ara-dalàna zany zavatra faharoa araka nambarako teo dia izy karazana ataoko hoe timing. Ny resaka fampandrosoana amin'ny akabeany mihitsy no voaresaka teny Mantasoa mandritry ny roa andro ny fandriampahalemana ny politika ary ny sosialim-bahoaka dia anisan'ny voaresaka ihany koa tonga tany Mantasoa moa androandro mpikambana rehetra ao amin'ny gouvernement ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nanokatra ny fotoana.